Fahasamihafana dia mampanankarena ny fiarahamonina. Samy nohazina hanana ny maha-izy azy avokoa isika rehetra, fa tsy nisy natao hitovy na izay aza. Eny, na dia ny olona teraka kambana ary dia manana ny mampiavaka azy. Ny tsy fitoviana dia mety ho hita soritra amin'ny lafiny samihafa. Ao ny lafiny ara-batana, ny lafiny ara-kevitra, ny ara-kolontsaina, ny ara-pomba amam-panao sy ny maro hafa. Fitino anarako ary ny fampiatiana no velabelariko eto. Tokony raketinao an-tsaina fa ny fahasamihafana tsy natao hampisaraka fa natao hampifamena. Ny fanekena ny fahasamihafan'ny tsirairay, ny fandraisana ny maha-izy azy ny olona rehetra, ny tsy fanilihana na iza no antsoina hoe fampiadiana. Amin'ny maha-olombelona mantsy dia indraindray sarotra amintsika ny manaiky ireny olona tsy mitovy amintsika ireny. Fantany vao misy zavatra mivohitra amin'ny efa hitantsika na ny taizanantsika hatr'izay eny amin'ilay olona. Ohatra anankiray, eto Madagasikara dia mbola misy ny foko izay tsy mifankahazo noho ny fahasamihafan'ny fombafomba sy ny kolontsaina. Miteraka fanambaniana sy fankahalana mihitsy izany indraindray. Toa tsy tsaroana intsony hoe samy malagasy anie isika e. Hitondra antsika akaiza izany tisatisa lafy izany. Anankiray hafa, raha misy olona tsy mitovy amintsika amin'ny endrika ivelany, mety ho fitafy, taovolo, na koa manana fahasembanana ilay olona, avy hatrany dia ny kihana sy ny fiomehezana ny lasa loha. Jereo anie iny! Izao no mba akanjony, iza koa no ity an'io, hahaha! Tato ato dia maro ireo fanenjehana karazan'olona miavaka teto amin'ny tambazotra tserasera. Vavatsy voalanjalanja ve sa ny nitenenina andratrana olona? Asare! Toantsika iraina avokoa na ny toe-batana, matavy be ohatran'ny kisoa, ny lokom-bolo-koditra, mba maintingizina koa iny, ny fomba fisaina, ohatran'ny marary saina koa ihany, sy ny maro hafa ankoatr'ireo. Tsy mba nandalo tao an-tsain'ireny olona nilaza ireny akory angamba ny hoe mba zakako ve raha izany atao an'izany. Ahoana moa no hahafahan'ilay olona mandroso amin'ny fiainana raha misintona azy membotra foana isika, tsy nisy ny safidy ny arary, ho sembana, izay ho ray aman-dreniny na ny fireneny sy ny foko misy azy ny tsirairay raha vao tonga teto an-tany. Noho izany dia tena tokony hitandrina izay vava ho avoaka isika, satria ny herisetra ara-batana mety hamono ny nofo, fa ny teny alokin'ny vava mety hamono ny fanahy. Andao hiara-hintana, anova ny fisainana, ahafahana mampiatra ny fampiatiana amin'ny ireto fihetsika ireto. Voalohany, aleo mba nitsaika efa sy ny talenta no asiana maso misimisy kokoa fa tsy ny endrika ivelany. Tsy ny endrika tsinona ny mamaritra ny maha-izy azy ny olona iray, ary ny fihetsika atao no mitondra ny fampandrosoany sy mampivelatra sehatra iray. Faharoa, aleo tsy malaky manilika amin'ny tsy antony sy manao fijery meboebo ny hafa. Samy olombelona isika tsinona dia samy maharary. Raha atao aminao mety ho zakanao ka aza atao amin'ny hafa. Fahatelo, rehefa misy olona maneho hevitra, aleo tsy tapahana ny teniny, fa aleo aloha izy hamoaka ny heviny. Ny hevitry ny maro tsinona mahataka-davitra, ary ny fanaovana sivana ara-kevitra no fomba tena mahomby indrindra raha hanangana tetikasa. Farany, ataovy ao an-tsaina foana hoe tsy misy olona mahavita teny izany, na mahavita mampandroso vondrona irery, fa anjara biriky no hanana ny tsirairay entina hampandrosoana sehatra iray. Satria ny azo tokana tsy mba hala, ny tondro tokana tsy mahazo hao. Ny tena fampiatiana dia ny manaiky ny tsirairay araka ny maha-izy azy, ary izany no hery lehibe mampandroso ny fiarahamonina. Ny fampiatiana manome vahana ny fahasamihafana, ny fahasamihafana afaka namafisana ny firaisan-kina, ary ny firaisan-kina no hery ny fampandrosoana. Aza adinoina fa mendrika ny ahatsapa ny asarobidin'ny fisiany ny tsirairay.